tonga soa tao anatin'ny fandarana arena sarobidy ny fahasalamana sika tokolasy tokoavy miaraba ampanajana antsika mpijery rehetra miaraba ihany koa ny vahinina saina dia tsy iza kory fa dokotera Rakotomely Domoina Soakanto ety amin'ny tontolo batonambondrona no misy azy miarabanao toko manaiky inday ato anatin'izao fandarana zao. Ya dia faly miaraba antsika rehetra mahita sy maheno ty fandaharana arena sarobidy ny fahasalamana ity indray. Aloha hevitra hoe tsika androany dokotera satria tamin'ny heriny tsika dia milaza sy miresaka ny hoe vehivavy mandoa mifandray amin'izay ny zaza sy ny manodidina izay moa no hoe androany misy an'ireny karazana loha ngeza be misy rano anatiny tsy fantatra ntsony na ny olon-dehibe asa zay tratran'izy ity dokotera isany mampitamitram-panontaniana ny ray aman-dreny ary mitondra fahasahiranana mihitsy izy ireny manoloana ny fiasin'ireny zaza atao hoe beloha ireny inona no azo amaritana sy torohevitra hoentina azo-tsavona tsara koa ve rendradrareny any dokotera. Ya zany tokoa moa dia tranga be dehibe aretina be dehibe fahita eto Madagasikara sy eran-tany ny zazakely beloha na voateraka na efa lehibebe kely ireny moa ny tenenina amin'ny teny medikaly hoe hydrocéphalie. Ny hydrocéphalie zany dia fiaingo miandrona ao amin'ny lohan'ilay olona ankizy ao na vao any am-boako na lefa voateraka ilay liquide céphalorachidien miangona ao anatina lavaka zay ventricule ao amin'ny atidohan'ny olona ao. Dia io zavatra io rehefa miandrona ao dia lasa miakatra ny pression intracrânienne le tahan'ilay rano ao dia miteraka zavatra ratsy amin'ny atidohan'ny ankizy anankiray amin'ny olona anankiray. Amin'ny ankapobeny ankizy kely ny tena voan'izy io satria ilay atidoha zany amin'io dia lasa voadidina rano ary io zavatra io dia mizara roa mety ho antony na io tany am-boaka hoe congénital na io azo rehefa teraka tety le zazakely inona avy mety ho antony raha tany am-boaka inona mety ho antony inona ny antony rehefa tety ivelany ny zavatra miseho zany jerentsika aloha hoe inona ny ety antony ahoana fisehony eo amin'ny zazakely rehefa hita le ty ivelany aty zany izy dia jerena refesina ny lohan'le zaza vao jereny rasazana atsika ray aman-dreny na mpitsabo mahita an'le izy dia jerena lasa ngeda be lohan'ity zazakely ty zany dia jerena ilay loha maleminy iny tonga dia lasa ngeza be tsy ohatran'ny ankizy kely milepina kely fa ny anazy lasa mingeza be dia manarak'izay mandoa foana ilay zazakely dia manarak'izay io zaza io dia kizitina be dia manarak'izay io zazakely io dia maninona tsy dia mahita tory ratsy torimaso be mitomany foana dia manarak'izay io zazakely io lasa mijery any ambany foana lasa miondritra masony tsy mijery mahitsy na miakatra fa mijery any ambany dia manarak'izay zazakely io raha voatsanatra io tsy voatsabo dia jerena ny fisainany dia misy fahatarana dia ny fitombon'ny vatany koa tsy dia tsy mitombo. Manarak'izay raha raisitsika indray zany eo amin'ny ankizy ataontsika hoe efa tsy tany kibon'ireny io fa taty rindrina ny tratran'izy io zaza efa somary me mahazo taona kely dia inona raha efa mahay miteny le ankizy dia mitaraina hoe marary an-doha lava dia jerena izy mety mitaraina hoe maloloy dia ndraindraiky koa mandoha mihitsiny ilay zaza dia maninona amin'ny mason'ilay zaza mitaraina izy hoe tsy mahita tsara amin'ny maso koridady tsy rineny tsy rimetresy dia lasa manjary lasa mijery anankiroa ny zavatra fahitany masony dia lasa tsy mahay mandrindra zavatra izy fa lasa mety mora mianjera lasa manjay zavatra izy dia mety mora mipitika ny zavatra raisina dia manarak'izay ny fitadidiny io zaza io dia lasa misy olana be lasa sarotra tenenina lasa sarotra mandray zavatra izy ao anatin'ny fiarahamonina dia manarak'izay kokoa ny ankizy tratran'io hydrocéphalie na lesan'le beloha iny dia matetika zaza mipipi lava dia rehefa mandeha io zaza io dia lasa olona takany hoe olona takany entitra be zany satria mitazona n'ilay lohany mavesatra hoe iny moa le teneninay dokotera hoe marche magnifique chez l'adulte âgé zany hoe lasa olona matotra be entitra be izy zay zany ny fijery anazy fa mitanina manitikitika atsika zany hoe naninona zany ahoana zany nazahoany zazakely an'io
hydrocéphale lasa belobe lay ankizy kely misy antony maromaro no azo resahana voalohany indrindra zany misy tsetsina ve zany ao amin'lay any amin'ny atidohan'le olona any any hoe fikorinan'lay liquide céphalo-rachidien iny zany hoe obstruction de tsy mifandray fa tsetsina lay rano de mibotsina aty inona mety ho anton'izay malformation congénitale zany tany akibondreny mihitsy io zany misy le tenenina hoe aretina hoe sténose de l'aqueduc de Sylvius misy an'izay toerana zay ao amin'ny atidohantsika ao de manarak'izay mety misy zavatra mivonto ao mety misy any amin'ny atidohany any hoe tumeur cérébrale na misy any kokoa hémorragie intracrânienne mety misy voadona lay lohan'le zazakely na nety nisy choc nahazo an'le reniny de tonga an'izay nety misy any kokoa aretina nahazo an'le reniny na olona fanerasera tamin'le reniny mety atonga an'izay ohatra mety méningite tany akibondreniny tany mety encéphalite zany mety aretina mety atonga an'le izy manarak'izay kokoa mety misy mauvaise résorption an'le LCR zany hoe io ndray zany mandeha lay liquide fa kely no mivoaka fa tsy be deaibe ohatra mety voa méningite tany akibondreny le izy na efa lehibe le ankizy kely no tratran'lay méningite de tratran'izay na nanao hémorragie méningée ao am'le méninge zao zany misy raha nandeha de mety misy antsoina hoe fibrose de villosité arachnoïdienne somary terme technique kely daholo moa no zavatra am'seo de na ihany kokoa anisan'ny antony mahatonga an'io dia mety be loatra ny famokarana ny LCR na le liquide céphalo-rachidien tao amin'lay zazakely no ratsy de betsaka zay fa no ny aretina anankiray antsoina hoe papillome du plexus choroïde ny aretina infection maro be reo koa de mety hiteraka voka-dratsiny zany eo amin'ny ankizy kely anankiray any amboaka matetika de any amboaka fa na ihany kokoa ireo ataotsika hoe aretina mahazo ny ankizy ireo ohatra méningite no otite rantsotsabo zany zavatra zany dia mety atonga an'izy io ny hydrosa inona filaza anazy ny nendram-boalavo ny kisotro tsy voatsabo tsara ny aretin'ny sofina io de mety hiteraka an'izany raha toa ka ratsy ny fitsaboana anazy na hoe voadona lay lohan'le ankizy de tsy nisy ny fandraisana tanana anazy aingana de aingana zany anisan'ny antony mahatonga ny ataotsika hoe hydrocéphalie anankiray manarak'izay io hydrocéphalie io de matetika aingana kokoa fisehon'io eo amin'ny ankizy vavikely noho ny eo amin'ny lehilahy fampitaniana ray zany mampitikitika ny olona de hoe manahoana zany hydrocéphalie manahoana mety voka-dratsiny tena ratsy tokoa izy io raha toa ka tsy voatsabo aingana tenenike voatsabo aingana satria raha eto Madagasikara zao seratany de amin'ny ankapobeny tena efa vitan'ireo neurochirurgien reo tsara ny fitsaboana azy fa raha toa ka tara be zany ny fitsaboana noho ny antony maro mety ny tsy fananam-bola mety noho ny tsy fahafantarana de inona voka-dratsy mety iseho voalohany lasa zavatra hita aloha de lasa olona ataotsika hoe dondrodondrona sarotra miara-miaina anazy amin'ny fiarahamonina lasa olona sarotra tenenina lasa tsy kinga saina manarak'izay lasa olona sarotra izy rehefa mandeha lasa manana olana izy rehefa mandeha lasa fijery manana olana any amin'ny masony manarak'izay mety mifanitona foana io ankizy io mifanitona manao crise d'épilepsie moa fitenena azy de manarak'izay lasa mekely ho atidohan'le zazakely io atrophie cérébrale moa fitena azy raha tokony miaina tsara le atidoha fa voatsindrin'le rano de lasa manao atrophie cérébrale de mety atonga any amin'ny tsy fahatsiarova-tena tapoka ho an'le ankizy manao coma rehefa tsy voatsabo manarak'izay ny fahafatesana de tena misy kokoa ariangana be raha toa ka ao anatin'izy le manao an'le crise iny mianjera de mitotona ny lohan'lay zazakely tena hoe ratsy zany ny hydrocéphalie raha toa ka varina ny olona manana an'lay zanaka na manana an'le havana an'lay izy ka tsy tsaboana ny azo tenenina zany de hoe manana neurochirurgien mahaitsika eto Madagasikara ary manana ny fitaovana ahafahana mikarakara an'io tsy sarotra amin'ny zareo ny mitsabo an'io fa
aza minomino foana hoe natanisy nanao fanafody a nana fanafody gasy de anina io de andao atao de indrindrindrindra fa dio ty zavatra ty fa misy olona nanaonao foana efa hita amin'ny tena nitsondromony le izy fa tsy nanam-bola hono izy de nitsondromony le izy le lohan'le zazakely de nasiny seraingy namoaka an'le izy zava-doza no miseho fa hoe manampahaizana malagasy reo neurochirurgien-tsika reo a de tena efa mafehany io a aretina raha io fa de manatona zareo manampahaizana manokana amin'izy ireny a rehefa mahita manana havana voan'izy io. Ola dokotera raha ohatra hoe mbola any amin'ny boka ka eo amin'le fiterahana tratra am'izay tsy maintsy voatery didina ve le zaza ia zay moa zany ny tombotsoa amin'ny manao an'ilay hoe manao CPN consultation prénatale na misafo de rehefa mandritra an'iny misafo iny a de hitan'ny rasazy na hitan'le dokotera mpiteraka anao a hoe misy zavatra hafa ao amin'le zazakely ao dia eo amin'izay mifanapahan-kevitra hoe rangeda be iny lohan'le zazakely iny any akibo a dia inona no miseho tsy maintsy mandeha amin'ny fandidinana ny opération césarienne zay ataontsika hoe zany césarienne zany ho an'ny dokotera tsy sarotra mora kely amin'ny dokotera manao an'izay de noho izany azakivy mihitsy nareo raha hiteniny dokotera hoe tsy maintsy didina ianao hiteraka satria belobe la zazakely akibonao vita mifandidina ianao a de fandraisana tanana an'le zazakely indray a raisin'ny neurochirurgien pédiatre manara-maso anazy a zay zany le fandrindrana fiaraha-miasa amin'ny fikarakarana an'ireo a ankizy voan'ny hydrocéphalie ireo. para hoe mety takaitra mandramaty be izy raha ohatra ka tsy voatsabo dokotera. ia indrisy tena ratsy de ratsy tokoa ny vokany eo amin'ny ankizy anankiray raha toa ka tsy voatsabo anatin'ny fotoana aingana sy voatsabo tsara ilay hydrocéphalie ary tena mampalahelo ilay ankizy tratran'izy ireny. Na miakatra fatana ho antsika rehetra zay mahita olona hoe voan'ny hydrocéphalie dia teneny izy ireo hoe manana dokotera manampahaizana amin'izany eto Madagasikara any amin'ireny hôpitaly lehibe ary fa reny de misy olona manampahaizana amin'izany de mahitany izy ireny anatina an'ireny hôpitaly lehibe reny na anatina zay dokotera fantatra hoe spécialiste amin'ny tena tenenike spécialiste amin'io reny ny atonina fa aza manao toto. ia akasitra antsika moa zany dokotera Rakotomely Soampandimona mitondra izay fanazavana amin'ny karazana olona mitondra an'izay falebiaza io zay fa dia izay any koa no manakatona ny fiarahantsika aloha hevitra hafa indray tsika miheriny mametraka ny mandrapitaka sy mandrapiresaka lasy vary.